mendrika an'izany atao amin'ny politika izany a ny mandao amin'ny firenena dia kongresy faharoa taona zao. Inona ny hevitra hivohitra mandritsy zaika ataon'ny mpikambana mandao amin'ny firaisam-pirenena ity anankiroa lehibe. Voalohany a mahakasika ny raha tokantrano antoko satria mihevitra ny tenako tsy mbo mpanorona fa tonga ny fotoana anolorako ny fanina ho an'ny tanora anandratra avo a izany fitiavan-tanindrazana izany nofa tovy tamin'ireo ray aman-dreny mialoha lalana rehetra ary nanovozako za-tenako a izany afo ny fitiavan-tanindrazana izany fasaina mivory amin'ny zavatra tsy mety rehetra. Fehi-kevitra voalohany izany dia mahakasika ny rarahan'ny antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena. Ny faharoa dia mazava loatra mahakasika ny toetra raha misy ankehitriny eto amin'ny firenetika. Somary ararotika any ianareo namana zanaka mpanao gazety eto androany satria raha misy konkonina ny mpanao politika samihafa mihevitra fa tokony handray anjara amin'ny famahanan'izao fifandirana sy fanandrianana misy eo amin'ny filoha ankehitriny sy ny ACM sy ny filoha teo aloha anankiroa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Rajoelina izao sy ny Kim sy ny Mapara izay amiko fa lazaiko ombieny mpanohitra satria solombavam-bahoaka no mitarika ny lazaina fa tolona ho an'ny fanovana ankehitriny a kanefa tsy misy maka ny toeran'ny 7e vice-président ao anatin'ny antenera-pirenena nefa omeny lalàna an'izany ngetika ny constitution antsika dia mametraka hoe manana toerana ao anatin'ny androm-panjakana ny mpanohitra ny lehibe ny mpanohitra tsy misy an'izany ange eto amin'ilay firenena amin'izao fotoana izao e ka za zany tia ametraka mazava hoe ao anatin'ny fehi-kevitra izay ho raisinay mahakasika ny toeram-pirenena misy amin'izao fotoana izao a dia hivohitra ao mino a satria izay no ady hevitra ao atao eto mandritra ny 2 andro a dia mino a fa aka fehi-kevitra mazava izay a mahakasika ny toeram-pirenena misy ankehitriny. Nambarako nambaranay tany fanokafana teo fa aminay dia mitolotolona ary ny tolona apetraka ho an'ny tanindrazana sy hidika vetively ny fampisafivoana fanakofotana na hiverina indray amin'ny lalan-dririnina fa tolona tondrana Madagasikara makany amin'ny fahamarina toerana tondrana ny malagasy makany amin'ny tena fampandrosoana. Izay ny anay nitadiavinay izay dia manohitra marindrano ny fomba fitantanana ny firenena izay verinay fa mamoetra fa izay kosa dia milaza hoe tsy misy afaky ny kristianana anazy manarda ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena no lalana sy fomba tsara indrindra mahomby ahitantsika fahavolana maharitra eto amin'ny fitavatra.